irina manatolana enoi famandona mampona miza miandry mifola de hiditra. Avy aoka isika iobo ho an'i Jehova. Aoka isika hanao feo fifaliana ho an'ny vatolampy famonjenantsika. Aoka hankeo anatrehany amin'ny fiderana isika. Aoka hanao feo fifaliana ho azy amin'ny firana isika. Fa Andriamanitra lehibe Jehova ary mpanjaka lehibe ambony Andriamanitra rehetra izy. Jesu tumpunai, teranai ni fapaiku, teranai fapani Jesu. Jesosy io, saotranao izay raha nomenao izao fotoana manokana izao. Mangataka ny fanatrehanao feno izay ka mba hampangina ny herin'ny maizina rehetra, fa mba ho tafita aminay tsiraray avy ny tianao ambara amin'izao andro manokana ady amin'ny herisetra izao. Mitenena Jesosy io fa miaino ny mpanomponao. Anaran'i Jesosy, amen. Faly miarabantsika rehetra izay manaraka izao fanompovavana izao amin'ity sabatandroany ity, izay sabata hanamariana ny ady amin'ny herisetra eto anivon'ny sampana miadidin'ny vehivavy sy ny ankizy. Ny faniriana dia samy handray ny fitahin'Andriamanitra isika sy ny fahasoavany, ary samy hatsapa ny fanatrehany amin'izao sabata izao. Ho fiderantsika an'Andriamanitra ary dia andeha ataontsika ny hira faharoanjato ny andiny rehetra. Hira faharoanjato ny andiny rehetra. Pifalina hankalaza ilay tomponao, asandrato feo fiderana ubirosana no atao. Tera, tera, i tompo mpanavotrana, ira ubi, Jehova mpamoronana. Fifalina isandratra ambony ao, anako reheran-tany hanambara fitimana vao. Tera, tera, i tompo mpanavotrana, ira ubi, Jehova mpamoronana. Isika de olombonjena, firenena zay voatokana, navotana tao Golgota, Jesosy no nanafaka. Tera, tera, i tompo mpanavotrana, ira ubi, Jehova mpamoronana. Namangiantsika tokoa ny tompony lanitra soa, nomeny ny fanantenana handova ilay tany vao. Tera, tera, i tompo mpanavotrana, ira ubi, Jehova mpamoronana.
atrahendry hitreto zahay zanaka hotena mpanompo voatendry hanosy anarakana tera itompo mpanavotrana iraomy Jehova mpamoronana. Andeha isika hiaraka hamaky izay teny izay voasoratra amin'ny Ezekiela 9:1-9:20. Ezekiela 9:1-9:20. Naran'i Jesosy, ary omeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo, ary esoriko ao aminareo ny fo vato ka omeko fo nofo ianareo. Izao tsika dia hiaraka hivavaka. Andriamanitra ranay izay be fitiavana indrindra ny an-danitro, isaoranay manokana ianao no namezanao izao fotoana izao, ahafahanay miatrika sabatanao ary manao izao fanompom-pivavahana izao. Ity sabatana ity dia andro maneran-tany namafisana ny ady amin'ny herisetra. Mangataka aminao izahay mba hijerenao manokana ireo marefy sy lasibatra izany herisetra izany. Ianao no irinay ho aro sy hery, ampitraka azy ireny ka ny fiarovanao no hitahiry azy tsy ho lavo na mofo. Ireo izay azo fahalemena mampiasa izany herisetra izany ho hery, famoretana ihany koa Andriamanitra dia entinay ambavaka mba ho amboarinao ny fon'izy ireny, ka hanana fo mahay manetry teny izy ireny, hanana fo tony sy mora iraisa-monina ka tsy ho vesatra ampatahotra ireo manodidina azy. Tonoina sy angatahana amin'ny anaranao izany vavaka izany. Amen. Izao sika dia tonga amin'ny fanompom-pivavahana manokana ny amin'ny fanolorana ny ampafoniny sy ny fanatitra amin'izao sabata izao. Voalohany indrindra dia jerentsika ny ao amin'ny tantara faharoa 7:27. Vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Tamin'ny volana voalohany, tamin'ny taona voalohany nanjakany, dia namono varavaran'ny tranon'i Jehovah izy ka namboatra azy. Ezekia no resahana eto izay nitarika sy ny antso ny vahoaka ho amin'ny fifoazana sy fanavaozana tamin'ny fanamboarana ny tempoly sy ny famerenana amin'ny laony ny tena fivavahana marina tamin'izany fotoana izany. Hoy indrindra ny antso lehibe izay nataony izay tiako koa ho aminao koa amin'izao ankehitriny izao. Efa nanokana ny tenanareo an'i Jehovah ianareo izao ka dia manatona ary mitondra fanaty mpisaorana ao amin'ny 9:1 misy an'izay. Faharoa manarak'izay dia jerentsika indray ny ao amin'ny Efesianina 4:1-4. Andeha miendrika izay niantsona anareo amin'ny fanetretena rehetra sy ny fahalemem-panahy, amin'ny faharipo, mifandefitra, mazoto mitana ny firaisana amin'ny fanahy masina amin'ny feam-pihavanana. Ny resahantsika eto dia tantaran'i Zakaiosy izay voalaza fa olona nanana fahefanambony ara-panjakana, olona tia vola indrindra tao Jeriko, namadika ireo namany sy ny firenena mihitsy tamin'ny fanararaotana sy ny fakana tombony miompampana tokoa izay nampahory ka nakahalan'ny olona azy. Natokana moa ny andro anio ho ady atao amin'ny ampitsahatra ny fanararaotana amin'ny lafiny rehetra, aoka izay ny herisetra, mety anombono sy andratra ny hafa mihitsy aza. Fa i Zakaiosy rehefa nandray an'i Jesosy sy ny famonjena tao an-tranony dia nanapa-kevitra ny hanome
sy amerina mihoatra noho izay nalainy a tamin'olona fa ny ho mpitiavana nasehony izany ho setry ny fitiavan'i Jesosy izay namonjy azy a namonjy anao koa. Ny antso ataoko aminao anio ary dia izao: azonao atao ny manome tahaka ireo vahoaka tamin'ny andron'i Ezekia na tahaka ny Zakaiosy, azonao atao ny manome na dia tsy tia aza, saingy tsy hainao ny tsy hanome, fa tsy maintsy tia manome ianao a rehefa tia. Tsy ho fahazarana fotsiny anio a ny fandriako ny anloranao ny fanatitra sy ny ampafono an'i Jehovah, fa mba ho vokatry ny tena fifoazana ara-panahy sy fanokana tena indray a, ka anehoanao a ny fitiavanao an' Jesosy a bebe koa hatrany izay efa tianao rahateo a hatramin'izay. Amen. Miaraka vavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra be fitiavanao, misaotra anao no nampatsahivinao anay indray anio, fa tianay foana ianao ary mbola tianay mandrakizay. Izahay no maniasy, ka ireto ny vahoakanao manatitra ny fanatim-pisaorana sy ny fanatitra fankasitrahana dia ny ampafolony sy ny fanatitra ampandrosoana ny asanao. Engane mba havita be amin'ny asanao tokoa izany, ary indreto koa ny tenanay rehetra izay atolotray ho fanatitra masina sitrakao a miaraka amin'izany fanatitra izany, mba hanohizanay indray ny fiainanay sy ny fanoloranay tena ho amin'ny fanaovana ny sitraponao indray. Dia atokano izany Tompo mba ho masina ho anao ihany koa. Mamela ny elokay mamindrafo aminay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Andriamanitra ray eo indreto zahay vonona ihay ny teninao koa dy mitenena Jehovah fa miainy ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Faly miarabantsika ankizy rehetra amin'ity sabata manokana ity. Anio isika dia hiaino tantara manokana, hafatra manokana ho amin'ity andro manokana ity. Ao amin'ny Samuela faharoa toko 12 no misy izany tantarantsika izany. Tsy ovakitsika ilay izy fa mino fa amin'ny fotoana manaraka, amin'ny fotoana rehefa misy malalaka kely sika dia samy hamaky an'izany daholo. Tadidinareo ve rankizy ny tantaran'i Davida? Davida kely endro isika ilay nandresen'ny Goliata goavambe tamin'ny alalan'ny atsamitady sy vadikilony sy firmo 5. Izay mihitsy mino fa matadidy tsara ny tantaran'i Davida daholo ny ankizy rehetra. Taty aoriana dia lasa mpanjaka Davida ary mpanjaka tena nafinaritra tokoa izy. Mazava ho azy fa izany mpanjaka izany dia nanana fahefana. Izany hoe afaka manao izay tiany atao izy. Afaka miteny fotsiny amin'ny olona anankiray izy ohatra mba handeha amin'ny toerana iray dia tsy maintsy mankatoza ny olona izany. Ninona asain'ny mpanjaka atao, mety ho ratsy io mety ho tsara dia tsy maintsy ankatoavina. Indrisy rankizy fa tamin'ny fotoana anankiray dia nanao zavatra ratsy ary tena nitondra fahavoazana ho an'ny olona maro ny mpanjaka Davida. Nisy fotoana aza izay nahatonga olona anankiray ny vonoina mihitsy noho ny baikony. Nampalahelo fa ilay Davida kely tsara fanahy fahiny dia tsy mba nenjehan'ny eritreriny akory fa dia nandeha fotsiny toy ireny tsy nanao na inona ireny izy ka dia naniraka ny mpaminanina tan'Andriamanitra mba hananatra azy. Nilaza tantara anankiray taminy mpaminanina tany. Hoy natana taminy. Nisy lehilahy mpanankarena anankiray ary nisy lehilahy mahantra anankiray tao amin'ny tanàna anankiray. Nanana ondry amanosy be dia be ilay mpanankarena fa ilay mahantra kosa tsy nanana fa tsy ondry kely anankiray izay nividiny ary nompiany. Iny be io ondry keliny io, lasa toy ny ankonany mihitsy satria dia mihinana eo andoviany, miara-misotro rano amin'ny kaopiny, apatoriany eo ampifony ary ny ankonany iray manontolo dia mandray ilay ondry kely toy ny anisan'ny fianakaviany mihitsy. Indray andro nisy vahiny tonga tao amin'ilay mpanankarena ka tiany hanaovana sakafo. Nefa ilay mpanankarena tsy mba nahafoy tamin'ilay ondriny be dia be mba ho atao sakafo ho an'ny vahiny fa dia ny ondrin'ilay lehilahy mahantra no nalainy novonoiny nanaovana sakafo ny vahiny. Izany rankizy ny atao hoe manapatra fahefana. Rehefa nandray izany tantara izany mpanjaka Davida dia tezitra mafy izy. Dia hoy izy, raha velona koa Jehovah dia tsy maintsy atao maty izay olona nanao an'izany zavatra izany. Ary noho ny tsy namindrano fo tamin'ilay lehilahy mahantra dia tsy maintsy honerany avo efatreny ilay ondry nalainy. Tena maly moramora ny mpaminanina tany. Ianao ange izany mpanankarena izany re mpanjaka Izao no lazain'i Jehovah Andriamanitra n'Israely aminao. Izao no nifidy anao ho mpanjakan'Israely. Niaro anao tamin'ny tanan'i Saoly aho ary nanome anao zavatra be dia be sy fahefana. Navelako hanjaka amin'ny firenen'Israely sy Joda ianao ary raha mbola tsy ampy anao izany dia hono omeko bebe koa ianao. Nahoana ianao tsy nankatoa ka nanao zavatra ratsy teo imasoko? Dia nilaza tamin'i Davida ny mpaminanina tana fa ahita olana maro sy fahoriana izy noho izay fahadisoana nataon'izay. Hitanareo amin'izany fa na iza manapatra fahefana amin'ny hafa dia tsy mahafaly an'Andriamanitra izany. Ny olona na ankizilahy io na ny ankizivavy dia mety samy ara-pahavoazana avokoa ary izay mandratra azy ireny dia hitondra fahoriana tahaka ny Davida koa. Ny vaovao mahafaly anefa rankizy dia izao, nanenina tamin'ny zavatra nataony ihany Davida noho ny farany ary niteny hoe efa nanota tamin'i Jehovah aho. Ary nangataka an'Andriamanitra izy mba hamela ny heliny. Mazava ho azy fa Andriamanitra tena mela ny heliny tokoa tahaka izay ataony amintsika rehefa misy zavatra ataontsika. Kanefa hoy aho, na izany aza dia tsy manova ny fisian'ny fahavoazan'ny olona niara-ny fanararaotana izany. Ny lesona ho antsika anio izany dia izao,
aoka sika mba hitandrina rehefa mampiasa n'izay fahefanananantsika. Ohatra hoe tsy hoe lehibe tsy hoe matanjaka kokoa dia andeha ho atositosiko ny ankizy kely noho izao, na koa hoe mametapetaka anarana izay mampalahelo ny namana, na ihany koa manao fiomezana ny ankizy tsy mitovy amiko. Tena mandratra ny zavatra toy izany rakizy. Indraindray koa isika mety mahita olon-dehibe manapatra fahefana amin'ny ankizy madinika. Mandratra na ihany koa mame alahelo azy ireny. Raha misy olona manao toy izany dia aoka ianao hiteny hoe tsia aza tao izany izy. Ary ny tsara aza dia mandeha mihitsy milaza amin'ny olon-dehibe fantatrao sy anananao fitokisana. Tiany Jesosy raha mba zavatra tsara ihany ny ataontsika izay hahatonga antsika sy ny hafa ahazo aina sy hiadana finaritra fa tsy ahazo alahelo. Andeha ary isika hivavaka mba ahazoantsika tsirairay avy mampiasa ny fahefantsika ho fanampiana ny hafa. Hivavaka isika. Andriamanitra rainy tsara ao an-danitro, misaotra anao izay no lesona mahafinaritra nomenao anay an'io. Ankehitriny dia mangataka aminao izay hanampy anay mba hahay hampiasa ny fahefana eo am-pelantananay, ary raha tsy nety nataonay tamin'ny lasa dia hifonanay aminao ireny. Dia mangataka izay Tompo mba ho ampianao, omenao fohendry, omenao fahendrenana ny ankizy kely rehetra mba hahay ara-monina amin'ny hafa ho voninahitra ny anaranao. Dia mankasitraka Tompo ny amin'ny valim-bavaka fa tononay sy angatahanay amin'ny anaran'ilay Jesosy tianay sy tianay be izany vavaka izany. Amen. Zainanavutranai raini famindrampu fayanau ireri wanimbani jeri kuindretuizani mianturaka aminaurirai lai panguraka Fasuavanau nunatuzau fanana rinijai jasurafaka nisitunanai miarabantsika rehetra ny tenako nahatratra izao andro manokana ho amin'ny ady amin'ny herisetra izao. Efa fanao isan-taona
ary tsy diso anjara amin'izany a isika amin'ity taona ity. Aoka izay ny herisetra amin'ny endriny rehetra. Marina fa ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy, amin'ny zatovovavy ary amin'ny ankizy no tena voaresaka, fa sainga ny toriteny kosa dia miatefa amintsika rehetra tsy ankanavaka. Fanararaota pahefana. Ny toko sy andininy a izay iompana ny toritentsika androany dia ny Ezekiela ao amin'ny bokin'ny Ezekiela. Ezekiela toko 4:30, andininy 9:20. Aminaran'i Jesosy manao hoe: ary omeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo, ary esoriko amin'ny nofinareo ny fo vato, ka omeko fo nofo ianareo. Angamba isika rehetra dia samy mahafantatra ny reto zavatra ampisehoka eto reto. Hito ny anankiray dia hito ny anankiray. Toa vao mahita azy tsika dia mety ohatran'ny miorikoditra. Inona ny itovizany? Samy maranitra izy reto. Nahoana ary no reto no nisafidiana ho ampiseho antsika androany? Satria dia izao, oharina amin'ireto zava-maranitra ireto ny fahefana na ny hery. Tsara ve izy reto? Afaka mamaly avy hatrany tsika raha amin'ny lafiny anankiray milaza fa ratsy ny tenentsika voalohany angamba, satria tonga dia mampiorikoditra, maranitra, mandratra. Amin'ny lafiny iray kosa nefa dia afaka milaza tsika fa raha tsy misy antsy, tsy voatetika ny hena, ohatra. Raha tsy misy antsy, tsy voadidy ny ovy sy ny zavatra sasatsasany. Ity indray zao dia fitaovana ekena fa maranitra, nefa tsy mahavita zavatra amin'ny asa fanao andavanandro raha tsy ampiasaina izy. Noho izany dia izao ny azo lazaina. Misy lafiny mahatsara azy ary misy lafiny maharatsy azy araka izay ampiasana azy ireto zava-maranitra ireto. Hoarintsika amin'ireny zava-maranitra ireny ny fahefana na ny hery. Zany hoe ny fahefana na ny hery amin'ny maha-izy azy dia tsy hoe ratsy na tsara, kanefa ny fahefana na ny hery dia mety azo ampiasaina hitondra soa lehibe na fanavaozana lehibe. Fiarakodia sy ny fiaramanidina dia manana hery izay mahatonga soa lehibe ho antsika, satria mitondra antsika amin'ny toerana rehetra izay tiantsika aleha izy ireny. Kanefa izany heriny izany dia mety hiteraka fahavoazana lehibe rehefa tonga milina mamono izy. Raha ny teto Madagasikara fotsiny ohatra, raha ny tatoato no resahana, moa ve tsy maro ny loza na accident izay namono olona maro tatoato vokatr'ireny fitaovana fifamoivozana ireny. Nefa kosa tsy tonga any amin'ny toerana aleha, eny na any ampitan-dranomasina aza, raha tsy misy ireny fitaovana ireny. Ny tena iompana ny toritentsika androany dia ny ady amin'ny herisetra. Ady amin'ny herisetra sy ny fanararaota pahefana. Zay no tena iompana ny toritentsika androany. Samuela toko voalohany, Samuela voalohany toko 2 azafady, andininy 1:20 ka hatramin'ny 9:20. Samuela voalohany, ndeha ho jerentsika amin'ny bokin'ny Samuela voalohany toko 2, andininy 1:20 ka hatramin'ny 9:20. Tsy iza izany fa tantaran'ny Elikana sy ny mpisorona
ely. Zay zany no andraisantsika ny tantara voalohany amin'ny resaka ady amin'ny herisetra. Fantatsika loatra fa vadiny ana Elikana, nananjanaka ny Samuely izy ary dia nipetraka tany Rama izy ireo. Haitsika tsara ny tantaran'izany fahoriana zay vao nahazon'izy ireo zanaka izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, ny nanompon'ny Samuela teo anatrehan'ny Ely ary ny ratsy nataon'ny zanakalahin'ny Ely sy ny nampilazan'Andriamanitra ny loza anjo azy. Ary Elikana nakany an-trano ny tany Rama, fa ny zaza kosa nanao fanompoam-pivavahana tamin'i Jehova teo anatrehan'ny Ely mpisorona. Ary ny zanakalahin'ny Ely dia tena ratsy fanahy, tsy nahalala an Jehova. Ary ny zanakalahin'ny Ely dia tena ratsy fanahy, tsy nahalala an Jehova. Ary zao ny fanaony mpisorona tamin'ny olona. Raha nisy olona namono zavatra atao fanatitra, dia avy ny zatoviny mpisorona nitondra fitrebika 3 rantsana teny an-tanany raha mbola nandrahoana ny hena. Reo zanaky Ely reo zany, rehefa mbola nandrahoana ny hena izay naterin'ny olona atao fanatitra, dia tsy nisalasala izy ireo, nandray fitrebika ohatra ny fourchette zany ny afantarantsika azy, raha mbola nandrahoana ny hena. Ny hena nefa dia hena fanatitra natokana ho an Jehova, dia natsindro ny tao anatin'ny fanendasana ny fitrebika, na tao anatin'ny fandrahoan-kena, na ny vilany, na ny vilany be, ka izay rehetra azo ny fitrebika tao dia nalain'ny mpisorona ho azy, ary zany no fanaony taosilo tamin'ny Israely rehetra izay tonga tao. Tena tsy menatra mihitsy zany reto zanaky Ely reto, fa dia rehefa nandrahoana ny hena ho atao fanatitra ho an Jehova, dia nalainy ny fitrebika, dia nalainy tamin'ny fitrebika ary nataony ho anazy zay hena azon'ireo fitrebika ireo. Ary raha tsy mbola nodorana ho fofona ny sabora, dia avy ny zatoviny mpisorona ka nanao tamin'izay lehilahy namono zavatra atao fanatitra hoe omeo hena atsatsika ho an'ny mpisorona, fa tsy haka hena masaka aminao izy fa ny manta ihany. Tsy menatra mihitsy zany ireto zanakely ireto niteny tamin'izay olona anatitra fanatitra, fa omeo hena atsatsika ho an'ny mpisorona, fa tsy haka hena masaka aminao izy fa ny manta ihany. Ary raha nisy olona nanao taminy hoe hodorana aloha ny sabora, dia amin'izay vao alainao izay sitraky ny fonao, dia novaliany hoe tsia, fa omeo ankehitriny zao ihany, fa ratsy zany dia alaiko ankeriny. Ry havana, hitantsika sahazy eto zany fa ny mpisorona dia lehilahin'Andriamanitra voafidy, manana fahefana, kanefa nararaotiny reto zanany reto zany fahefan'ny rainy zany mba hanodinana ny fanatitra izay natao an Jehova, mba ho amin'ny tombotsoany manokana noho ny resakanina. Ary dia rehefa mba nanazava le olona hoe alao aloha ary mba hodorana le sabore, mba hiakatra le fofone, dia zay ara vao alainao zay sitraky ny fonao, dia mbola novaliany hoe tsia, fa omeo zao ankehitriny zao ihany, fa ratsy zany dia alaiko ankeriny. Ka dia lehibe indrindra ny heliko ireo zatovy ireo teo anatrehan'Andriamanitra. Nytoy an'de zao satria halan'ny olona ny fanatitra ho an Jehova. Rehefa natao an'izany zany le fanatitra, dia tezitra ny olona satria natao an Jehova reo. Ary rehefa
tonga zany le fanatitra dia mantany aterineo dia tokony hodorana aloha ny sabora dia zay voanina dia manonteny izy hoe nalao aza mba hoe rehefa masaka vo angalanareo kanefa tsy nety reto zanakely reto fa izy indray no niteny eo alaiko akeriny ary dia tezitra ny olona ary dia le fanatitra natao an'i Jehovah indray izy ny lasa halan'ny olona tsy nijanona teo amin'ny resaka fanatitra ihany ny herisetra izay sy ny fanararota-pahefana nataony reto zanakely reto eo amin'ny 2:20 eo amin'ny 2:20 manao hoe aminaran'i Jesosy ary efa antitra indrindra Ely ary izy nandre izay rehetra nataony ny zanany lahy tamin'ny Israely rehetra sy ny nandriny tamin'ireo vehivavy izay nanompo teo amin'ny varavaran'ny tranon'ilay fiaonana. Tsy nijanona teo amin'le fanararota-pahefana teo amin'ny fanatitra fakana-kery ny fanatitra ihany fa dia ny Baiboly dia milaza fa nandriny ireo vehivavy izay nanompo teo amin'ny varavaran'ny tranon'ilay. Mino isika fa nataony ankeriny ary dia nisy fanolana tao anatin'izany rehetrarehetra izany. Nefa dia fahefana izay nomena mba entina anatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra sy hanompoana an'Andriamanitra dia navadika ho herisetra ho fanararota-pahefana. Tsy nijanona teo amin'izy ireo ny vokatra zany fanararota-pahefana sy fampiarana hery zany fa lasa ny olona mihitsy ny kivy teo amin'ny fanaovana ny fanatitra sy teo amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Zay zany ny vokany lasa halan'ny olona ny fanatitra noho ny zay zavatra izay. Eo amin'ny 7:20 ka hatramin'ny 7:20 dia hoy izy taminy na Oziely zany ary nahoany ianareo no manao izany zavatra izany fa reko amin'izao olona rehetra izao ny ratsy ataonareo. Tsy anaka fa tsy tsara ny tenindreko fa mampanota ny olon'i Jehovah ianareo. Tsy nijanona treo nefa eo amin'ny 7:20 ka hatramin'ny 7:30 fa dia tezitra kosa ara Jehovah teo anatrehany zany fanararota-pahefana sy fampiasana hery izany. Aminaran'i Jesosy 7:20 nahoana no hitsahanareo ny fanatitra alatsa-drà sy ny fanatitra hohanina izay aterina ho ahy dia ilaina saiko atao ao amin'ny fonenako ka ny zanakao no omenao voninahitra mihoatra noho izao mba anatavy anareo amin'izay tsara indrindra amin'ny fanatitra rehetra aterin'ny Israely oloko. Koa izany no anaovan'i Jehovah Andriamanitry ny Israely hoe efa voalazako tokoa fa ny taranakao sy ny taranadrainao no andeha ao anatrehako mandrakizay fa ankehitriny kosa ho Jehovah sanatria zany fa izay manome voninahitra no omeko voninahitra ary izay manamavo ahy no ho afa-baraka. Indro avy ny andro izay anapahako ny sandrinao sy ny sandry ny taranadrainao ka tsy hisy lehilahy ho tratrantitra amin'ny taranakao. Zay zany ny ozina sy famaizana izay nomeny Jehovah anreto Aniely sy ny taranany ireto. Izay manome voninahitra no omeko voninahitra ary izay manamavo ahy no ho afa-baraka. Ry havana, tandremo e, mety eo anatrehany fananana andraikitra isika amin'izao fotoana izao, manana fahefana isika. Aizavy moa mety hisy ny fahefana ny andraikitra maro samihafa, aoka ho tonga amin'ny fandiniha tena tsiraray avy tsika, fa mety tsy ho amin'ny endriny mivantana izany herisetra sy fanararota-pahefana izany, fa amin'ny endriny maro samihafa. Tahaka n'ilay fitaovana izay naranitra teo, mety ho tonga hatrany amin'ny fandratrana
ny fon'ny olona sy ny membre sy ny tanora sy ny ankizy izay hoentina eo amin'ny fiangonana sy eny amin'ny tontolo misy atsika eny, io hery sy fahefana io zava-maranitra io raha ohatra ka tsy tody amin'izay fotoana tokony ampiasana azy, raha tsy tody amin'ny antony fa hisy ny fanararaota pahefana. Mety efa niaran'ny herisetra ianao, mety ao anatin'ny efa nampiasa izany herisetra amin'ny fanararaota pahefana izay teo anatrehanao zany ianao. Tsy mahakivy anefa izany fa Jesosy dia milaza ao amin'ny Ezekela 4:13-20 manao hoe: ary omeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo. Aza kivy, aza miravoravo tanana. Efa lasa ny zavatra taloha, indro efa tonga vaovao ireo. Angatao ny fanahy masina mba hatateraka izany, hanasitrana ny ratra sy ny takaitra rehetra, na ho an'ny efa nanao ny fanararaota pahefana na ho an'ireo izay niaran'izany. Ito misy fanaka anankiray tsara tarehy, vita sikotra izy ity. Raha tsika rehetra mahafantatra baobaba kely izy ity, saingy vita amin'ny hazo sarobidy fa tsy tena le izy maniry. Mahavita haingon-trano fanaka tsara tarehy. Ito ny fitaovana izay nampiasaina mba hamitana azy ity. Sahirana mihitsy ny ireo mpandrafitra sy ireo mpanao asa tanana vao nahavoaka azy tahak'izao. Asa sokitra izy ity. Ary rehefa namboarina dia lasa nalama tsara tamin'ity fitaovana ity, rehefa nosokirina dia nanome endrika mahafinaritra tahak'izao. Tahak'izay ny hery sy ny fahefana izay nomena antsika dia rehefa ampiasaina amin'ny tokony ho izy dia tsy mandratra na mety ho tonga amin'ny famonoana mihitsy aza, fa kosa havitana mikolokolo, havitana kosa manamboatra zavatra mahafinaritra sy mahasoa tahak'izao, fa tsy voatery ho amin'izany fotoana izany. Jesosy ilay tompon'ny fahefana sy ny hery. Baiboly ao Mateo 1 dia milaza fa efa nomena ny hery sy ny fahefana rehetra hatrany an-danitra ka hatretỳ an-tany. Izy ny tompon'ny fahefana faratapony. Tsy mba nampiasainy andratrana olona ny fahefana izay nomena azy, fa kosa netiny nanompoana satria izy dia nanetry tena ary nanasa ny tongotry ny mpianany. Netiny tampitiavana satria izy dia nanasitrana, satria izy dia nanampy ireo sahirana sy ny kamboty, ary indrindra ny fahefana nomena azy dia netiny tampanetretena ka nahafoy ny ainy ho antsika mpanota na ny loran'ny ainy mba ho ahy sy ho anao. Amin'izao fotoana izao ary tonga amintsika izany teny izany. Mety ho mpampianatra ianao, mety ho mpitsabo ianao, mety ho mpitsara ianao, mety olona manana andraikitra ao am-piangonana ianao. Ny faniriana dia izao, ny andraikitra sy ny fahefana sy ny hery eo am-pelantanantsika tsiraray avy dia hoentina mba hikolokoloana, hoentina hanamboarana, entina hampaherezana ireo olona izay endreketantsika, ny fiangonana, ny fiarahamonina, ka ahavitana zavatra, amoahana zavatra tsara tarehy tahak'ity, fa kosa tsy andratrana na hamonoana ireo marefo, ny vehivavy, ny ankizy, ny zatovovavy. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, fa mino fa isika rehetra manomboka androany dia sahiteny ka hika hoe aoka izay ny herisetra amin'ny endriny rehetra, ampy izay andeha isika hifanome tanana ho amin'izany ady amin'ny herisetra izany.
hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay, rain'i Jesosy tomponay izay tompony fahefana rehetra hatrany an-danitra ka hatretỳ tany. Miantso ny anaranao izay amin'izao fotoana izao. Mifona aminao izay noho ny fanapara-pahefana rehetra izay efa nataonay tsiraray avy. Raha tokony hoentina hikolokolo na tokony entina hanampy izany heriny menao anay izany, matetika dia ho lasa tany amin'ny fanapara-pahefana. Mety tsy ho mivantana fa hankolaka, mety tsy ho tsapanay akory fa nanao izany izahay. Mifona aminao izay Jesosy tamin'ny lasa rehetra. Amin'izao rehetra manaraka izao, amboary ny fonay. Omeo fo madio izahay ary mba ho olona vaovao, afaka hiatrika ny fiainana amin'izao sisa izao. Lavitry ny herisetra, lavitry ny fanararota-pahefana. Mangataka ny fananao masina izahay mba hambombanay amin'izany rehetra izany, ka mba tanteraka izany, ka mba ho zava-misy eo amin'ny fiainanay tsiraray avy. Izany ady amin'ny herisetra izany ka ho lavitra izany izahay tsiraray avy. Dia mino Jesosy fa hanampy anay ianao, ka tsy amikery na ampatanjahana, fa ianao mihitsy no hiditra eo amin'ireo tompona andraikitra maro samihafa. Any misy vehivavy, any misy ankizy, any misy zatovovavy izay efa niarana izany herisetra izany. Ampaherezo izy ireo, efa lasa ny zavatra taloha, indro efa tonga vaovao ireo aminao. Ampaherezo, atanjao, ary mino Jesosy fa omenao fiainana vaovao. Dia amin'ny anaranao no angatanay sy hanonanay ny vavaka. Amen. Efa ivelomako toko Jesosy, atao-poko ny fitiavanao. Nefa tiako raha izao tontolo izao, no andray ny fahasoavanao. Nefa fantatrao ny harebeko sy ny endrananako Jesosy, ampidino eto ny fanahinao, ampahendry ny olonao Jesosy. Ny fahalalako ny fitiavanao sy ny famonjena tolotrao, hanameloka raha izao tontolo izao, tsy lazako ny fitiavanao. Nefa fantatrao ny halemeko sy ny endrananako Jesosy, ampidino eto ny fanahinao, ampahendry ny olonao Jesosy. Fanahinao
Ivavaka isika tompoko. Jesosy eo anatrehana izany teny nomenao anay izany. Misaotra anao izahay mampatsiahy anay tsirairay avy. Fa izay tsirairay avy dia nomenao fahefana, nomenao hery ho amin'ny sehatra tsirairay avy izay ahafahanay mampiasa izany. Mangataka aminao izahay, omeo fahendrena, omeo ny fanahinao izahay mba analavitra ny fanararaotam-pahefana sy ny fampiasana herisetra maro samihafa. Na tsy tsapanay akory ary fa manao izany herisetra sy fanararaotam-pahefana izany izay. Jesosy any misy vehivavy any. Any misy ankizy any misy tanora any. Hiarana izany herisetra izany any an-tokantranony, any amin'ny toeram-pianarany, any amin'ny toeram-piasany, any amin'ny fiangonana, any amin'ny toerana maro samihafa. Arovy izy ireo amin'izao. Ary mangataka aminao izahay, engane mba ho foana ny herisetra na hiena faravaratsiny ka mba hiadana finaritra ary mba hanana fiadanam-po ny mpanompo kely tsirairay, mpanomponao tsirairay avy ka ho lavitra ny herisetra amin'izao sisa izao. Dia mamindra fo, mamelany heloka, raha isaraketo izahay, mino fa ianao no ametraka am-ponay tsirairay avy fo vaovao ka hanova ny fomba fisainana sy ny fomba fijery ary ny fomba fanaonay tsirairay avy mba hanome voninahitra anao. Anaran'i Jesosy no hanonanay ny vavaka. Amen.